isa raha mba misy manana moto vetivety a dia tsy ampitaimbako ntsika dia sase zay terem-panao manana moto azafady dia atsy sotry atsy metimety pivaroka azo dia ao no maka taimbakona vetivety fa tena ilaina obligatoire le taimbakona sy le sase tompoko efa misy eo efa misy ka zany efa misy eo azafady hay toy izy le anareo ary efa continue
eny tompoko safady indrindra mba hiangaviana ny vady aman-janany pasteur Jean-Pierre raha efa miseza voatokana ho anareo atao aloha ato hiangaviana ny zanaky pasteur Jean-Pierre sy ny vadiny rehefa ao efa miseza voatokana ho anareo atao aloha ato makasitraka indrindra tompoko. ho anareo service protocole nareo a raha isy le olona dia mba apetrohany amin'izay ametrahana azy fa zay tsy mahita an'izay toeran'izay no azafady tompoko.
ny zanaky paster Jean-Pierre sy ny vadiny zany efa misy seza ho anareo ato rehefa avy eo. Eny ary tompoko laplasytompokolasy tompovavy fandamin'olympisy isika amin'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra aloha izay manaraka ny onjam-peo, manaraka ihany koa ny fahitalavitra gideona televisiona, manaraka ny onjam-peo fanambarana manerana nosy manerana ny Madagasikara mihitsy
arapaina avokoa isika rehetra nomen'andriamanitra tombonandrom-pahavelomana nomeny heritanjaka fahasalamana ny amin'ny teny ety. Eto ihany koa dia misaotra ny mpikirakira ny lafin'ny teknika rehetra na ny eto Antananarivo na isika ty amin'ny faritany rehetra dia isaorana avokoa ny mpikirakira izay lafin'ny teknika rehetra izay. Raha ny zava-misy ety toerana aloha amin'izao vanim-potoana izao dia efa miditra ao anatin'ny fidirana ny vata-mangatsiaka ny tsirarana Jean-Pierre ao anatin'ny trano vorona izay hitondrana azy mitototoa any amin'ny faritra Angositreny amin'izao vanim-potoana izao ireo tany izay voakasika manokana izay fianaketana izay raikitra izay ary efa mahatonga ihany koa ny pasteur mayor Vandy izay atao hoe anisan'ny manatanteraka miara-miompona alahelo amin'izao vanim-potoana ifampiresahantsika izao. Raha tsy evina dia ny pasteur Jean-Pierre Randriatsirarana dia filoha-hevitry ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany izy ary mitazona izay raikitra lehibe sy goavana izay teto ny fiangonana. Nisy ny atao hoe zavatra maro izay niarahana taminy batisa tsy hanome effectif eto izay tsy hanome isy eto hoe firy batisa niarahana taminy tao anatin'izay veloma izay efa maro ny efa maro ireo atao hoe asa vitany tao anatin'ny fiangonana ka mendrika vady raha izao atao hoe ao anatin'ny fanaovam-beloma farany azy izao misy izao hetsika samihafa izay hitantsika izao fanomeza atao hoe fisaorana sary tahaka izao. Io hitantsika amin'ny sary io tsika izay manaraka ny sary ny vady-manjana izay ao anatin'izay hoe fahoriana izay tokoa aloha izany raha ny zava-misy izany. Eo ankilany eo ny pasteur Arthur avy amin'ny régional ny Mahajanga izany ohatran'ny pasteur Didier Ramanantso, ny pasteur Sylvain Rasabotsy avy any amin'ny faritry Toliary avy any amin'ny faritry Fianarantsoiny. Eo ihany koa ireo pasteur avy any amin'ny faritra Ambohibe faritra ny pasteur rehetra mihitsy tsy ho voatanisa angamba raha toerana misy ireto pasteur izay manatrina ato anatin'izao satria isany antsoina hoe corps pastoral lehibe. Raha ny pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre no resahany manokana ao anatin'izay hiditra ao anatin'ny fanarahana mivantana ny zava-misy rehetra ety isika amin'izao vanim-potoana izao rehefa misy ny tsara ho fantatra sy ny azo resahana dia ho resahana amian-dalana ety ihany ao anatin'izay fa andeha ampiainay ao anatin'ny fanompom-pivavahana ety an-toerana ety isika amin'izao vanim-potoana izao. Eo ny zafikely ny ray aman-dreny pasteur, ny zanany, ny vadiny, fianakaviana, solotena. Ny pasteur no mitondra ny razana. Hitantsika ankehitriny fa mivoaka ny efitrano izay niandrasana azy teto amin'ny foibe Apokalipsy Ambodinisotry ny vata izay misy ny nofo mangatsiaka ny pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre ohatran'ireo pasteur mpiara-miasa aminy ireo promotion niara-niosona taminy tao anatin'izay. Eo ihany koa ireo evangelistra missionnaire eto anivon'ny fiangonana Apokalipsy izany saika migadona eto amin'ny faritry ny renivohitry Madagasikara avokoa izy ireo amin'izao vanim-potoana izao miaraka miombona alahelo amin'ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany sy ireo fianakaviana ihany koa izay nandao ny laoza tao anatin'izay rehetra izay. Iaina kely ao anatina ataoko hoe filaminana ao anatina filaminana ao anatin'ny fanginana isika aloha zanatsana azy raha misy ny tsara ho fantatra sy ny azo ampitaina ao anatin'izao fandaharam-potoana izao dia zahanay ho ampitaina amintsika mpanaraka aty an-tokantrano ao antsika mpanaraka aty amin'ny faritra rehetra izay mandray mivantana izao famoahana ny nofo mangatsiaka ny pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre izao.
Ho antsika izay manaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo dia ao anatin'ny atao hoe fandaminana ny tokony atao sy ny zavatra rehetra ety an-toerana aloha izany amin'izao vanim-potoana izao ny tompona andraikitra isan'ambaratongany eo ihany koa ireo fianakaviana izay mifanotrona ao anatin'izao namoizana ny ray aman-dreny pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre izao izay efa tazana mifanotrona ety an-toerana ety amin'ny foibe apokalipsy Ambodinisotry ety ary indro tazantsika efa maka toerana ireny ny zanaka aman-jafiny ny vady aman-janany izay atao hoe ao anatin'ny vesatra tanteraka tsy ho azy ireo ihany anefa izay vesatra ny alahelo izay fa iainany fiangonana apokalipsy maneran-tany mihitsy satria dia mampatsiahy ihany ny tenako hoe ny filoha lefitra ny fiangonana apokalipsy maneran-tany izany hoe ny raha ny rafi-pitantanana misy eto anivon'ny fiangonana apokalipsy no resahana dia izy izany no atao hoe manarakaraka ny antanatohatra manarakaraka. Faharoa manaraka ny pasteur Major André Christian Dieudonné, manaraka azy ao ny secrétaire général izay misahana ny fiangonana apokalipsy maneran-tany fa tsy eto Madagasikara ihany no resahana ao anatin'izay rehetra izay. Reto tazantsika ireto indray ho antsika izay mety tsy mahalala manaraka amin'ny fahitalavitra na ihany koa manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia reto manao ziogamaitso ireto ny misionera no fiantso azy eto anivon'ny fiangonana apokalipsy. Hitantsika manatrika eto avokoa ireo rantsa mangaika rehetra ao anatin'ny fiangonana apokalipsy anisan'izany ny ao anivon'ny skoto Tomima Siorima maneran-tany izay manana ny adidy andraikitra goavana sy lehibe ihany koa ato anatin'izany fiangonana apokalipsy izany. Eo ihany koa ny ao anivon'ny sampana tanora sy ny diakona maro samihafa izay ao anatin'izay atao hoe fanomezam-boninahitra ny velona ao anatin'ny zava-misy tahaka izao ary fiaraha-miombona alahelo ihany koa ao anatin'ny zavatra misy mitranga tahaka izao. Reto hitantsika amin'ny sary reto izao ny skoto izay anisany maneho izay fiaraha-miory izay ny amin'ity anio ity izany tsy latsa-danja amin'izany ireo mpindro marobe izay ataoko hoe mandrakotra ity faritry ny foibe apokalipsy Ambodinisotry ity. Anisany namela mamy ho an'ny fiangonana apokalipsy izany pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre izany ary anisany nahavita be ihany koa teo anatin'ny asa fanompoana satria raha nisy ny ataoko hoe nahavita dingana lavitra ezaka toy ny nataon'ny pasteur Mayola dia anisany izy ary tena nahavita dingana lavitra ezaka tokoa satria na Madagasikara iray manontolo dia efa saika voatetin'izany mpanompon'Andriamanitra izany avokoa tao anatin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra teto anivon'ny sahan'ny fiangonana apokalipsy maneran-tany ary nisy apahany tamin'ireo faritra tany ampitan-dranomasina aza efa noteteziny ity pasteur ity ihany koa tao anatin'izay fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izay avokoa. Andeha isika hianoka feno ao anatin'ny zava-misy aloha amin'izao vanim-potoana izao. Eny ary tompoko vanomboka ny fotoana isika fotoam-pivavahana izay andraisantsika izay velona fampaherezana anaovana veloma farany antsoany vatamangatsika ny iray aman-dreny pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetra tonga eto mpiara-mivavaka rehetra ny tapaka sy namana ny mpiara-monina ireo fiangonana rahavavy ihany koa izay tonga manotrona izao fanompom-pivavahana lehibe izao. Misy tenin'Andriamanitra manao hoe fa fantatry ny velona fa ho fampy izy
nahoana no faty ianao raha tsy efa tonga ny andronao jehovah hatramin'ny maraina no ny antsoko anao ny andino voalohany sy faharoa no ho ataontsika. Hatramin'ny maraina eriko anery tompo no eo anilanao ibanjo ny isan'andro ny vony nahitrao amanitro miantso anao namina makataka ny pasteur raha manatsody ide ametraka izao fotoana izao pelatanan'Andriamanitra vavaka sy ankehitriny ametraka ny fotoana rehetra pelatanan'ny tompo Jehovah Andriamanitra ray ianao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba raha nay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ilay zatrizaitra izay ka mandrakizay ilay alpha sy omega fiandohana sy fiafarana ho ianao hoe ninino nataonareo any amin'ny tenina amin'ny asa tovy amin'ny anarako izany ko miantso anao zay Jehovah ray raha nitanteraka fitaom-pivavahana eto amin'izao ora izao midina ray Jehovah ray hanatrika anay amin'ny fahafenoana ny fanamasinao hitaridalana anay amin'ny marina rehetra Kristy nidrakotra nyity toerana ity tsy hanana fahafento ny asa maizina nay kely akory azy fa diaoka tompony vonina hitrao no iseho eto ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompony sabata lay lohan'ny fiangonana fa izany vavaka izany halleloia amen. alohan'ny andrenesantsika ny tantarany ray aman-dreny pasteur Randriatsirarana Jean-Pierre zay hoentin'ny ray aman-dreny l'olona Révélation Jean-Pierrot ndea ho vetesitsika ity hira manao hoe ny tranony raiko trano madio tsy misy maory na zava-manjo avery malahelo ankao mizora fa izy ampititra anao. Ny trano ny raiko tsy misy maory na zava-manjo avy ary malahelo ankao mizora fa izy ampiditra anao sambatra re zay tonga ao sambatra re faly tokoa izay tafiditra ao mandalo izao fiainana izao ko aza sondrina ty ianao
ny ratsy izay mitaona reseo ny any an-danitra no mba irio sambatra re manasatsika izay ty aloha ary azo toerana tompoko izao dia iainy ny tantarany ray aman-dreny pasteur Randria Tsirarana Jean Pierre isika izay atolotry ny ray aman-dreny l'olona Raveson Jean Pierrot izay mpianatra voalohany indrindra nampianariny ray aman-dreny pasteur Mayola ary mbola eto izy hatramin'izao manana ndraikitra lehibe atao amin'ny fikambanana DG ny radio fanambarana menanao ray aman-dreny ny fitenenana. misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina nanome ny fitenenana araka izany dia ilazantsika tsotsotra ny tantaram-piainan'ny pasteur Randria Tsirarana Jean Pierre no adidy nomena androany fitinina ao anatin'ny pejy anankiray fa raha ny tantaram-piainana zany ray aman-dreny zany dia na boky aza soratana tsy ho ampy ny pasteur Randria Tsirarana Jean Pierre dia teraka tamin'ny 8 Desambra 1980 tao Ankiranomena Fianorivobe zanaky tompokilà Rakotohova Joseph sy tompoko vavy Ravanarivo Hélène nanambady any Ramatoa Ramaniraibe Bakoarisoa Voanginirina Hélène fantatra amin'ny anarana hoe Bakoly neny Bakoly ary nananjanaka niteraka 5 vavy izy ary lahatokana efa manana zafikely 4 izany izao ny rahalahiny mingaviana mba hitsangana mpanajana ny pasteur Randrianirina Joseph Arsène izay filoha régional ny Ambalavao Tsieny-Paris mazotorana ray aman-dreny ny pasteur Randria Tsirarana Jean Pierre dia miaramila tao amin'ny Kapsat nanomboka ny taona 3 ka hatramin'ny 7 izay nialany tsy ho miaramila fa ny roso ho isan'ny miaramila ny Kristy hatramin'izao anisany tao amin'ny garde présidentielle izy tamin'ny andron'ny filoha Zafy Albert araka izany nidra tato amin'ny fikambana apokalypsy izy nanomboka tamin'ny taona 1970 ary vita batisa niaraka taminay ny 9 avrily 1970 anisany tena nafana fo tamin'ny asan'Andriamanitra satria mbola miaramila izy no nanangana ny fiangonana ankenieny Ambohidroa ary taorian'izany moa dia niala tsy miaramila izy ny taona 7 satria 7 izy nanangana zany fiangonana teny ankenieny zany 10 mirahalahy zareo no promotion anankiray ankehitriny moa dia 5 zareo teo fa lasa moa ny ray aman-dreny pasteur 4 mirahalahy zany sisan'ny promotion mbola amperinasa ankehitriny ary eo daholo izy 4 mirahalahy rehefa mivoaka ho mpitandrina evangelista izy dia nandray ny toeram-piasany voalohany tany Mahajanga ny taona 7 ka hatramin'ny 3 avy eo dia
ny tantana ny régional ny Fianarantsoa ny taona 3 ka hatramin'ny 7 régional Toliara ny taona 7 hatramin'ny 4 régional ny Tomasina ny 4 hatramin'ny 9 ny taona 9 izy no voafidy filoha lefitra nasional ny fiangonana apokalypsy tamin'ny alalan'ny filokana. Rehefa nataony latsabato dia izy no fidian'Andriamanitra hitantana izany toerana ngeza be sy mavesatra izany tao anatin'ny fivoriam-beny nasionaly teto Antananarivo, ary dia navita manda anankiroa, zany hoe 10 taona zany no naha filoha lefitra nasionaly azy mialohan'izao nandaozany antsika tamin'ny 12 volana febroary 2024 teo izao tamin'ny 2 ora maraina. Raha ny fanamariana manokana momba azy dia maro no azo resana, fa reto misy vitsivitsy afaka zaraina amintsika ary zay koa ny tsaroana. Nanana fandaharana tao amin'ny radio fanambarana izy ary betsaka, nandray anjara tamin'ireny fankatsaho ny fanjakan'Andriamanitra ireny izy, nandray anjara tamin'ireny vavaka fiambenana alina ireny izy, niara-niasa taminay tamin'ny fandaharana odimaso izy, fa ny amantarantsika azy ary mino fa raha lasa azy izy dia niasany mitoetra iverina indray tsika tena naraka ny fandaharana mifankazara mitsotoa isaky ny sabata maraina. Tsy ny kely soroka tamin'ny asan'Andriamanitra izy ny tety faritra maro zany ray aman-dreny zany teto Madagasikara ary tsy voatanisa intsony, ary tonga hatrany ampitan-dranomasina aza satria efa tany La Réunion koa izy nitorany filazany tsara. Efa manarivony maro ny olona nataon'ny batisa, efa nanangana ny maty zany ray aman-dreny zany, efa nampiteny mona zany ray aman-dreny zany, ary efa namolaka nampilefitra ary tsy nampipoaka na basy akory zany ray aman-dreny zany. Tsy ny kely soroka tamin'ny fitaizana samihafa izy, mpanatosa vavaka antsasaky ny herinandro, raha mbola tratrany koa dia mandeha foana zany. Anisany fantatra ary nandevoly aza mahafantatra azy fa mahery ny fadiany zany ray aman-dreny zany. Zany 3 andro 3 alina zany, raha mbola misy koa manao an'izany ka miantso azy dia tonga foana izy. Mpantanteraka vavaka tendrombohitra ihany koa izy, miaraka amin'ireo groupe intercesseur. Zay no voalaza fa maro ny fahagagana zay nijoroan'ny vavolombelona nasehoan'Andriamanitra taminy. Fa na dia efa niafina maha-pasteur azy izy any anaty fiarakodia any, maso ny olona dia mbola nilaza fa mbola mahita afo manodidina zany ray aman-dreny zany, ometsika voninahitr'Andriamanitra. Ny pasteur Andretserana Jean-Pierre dia olona tsotra, olona serasera, mahay mifandray amin'olona rehetra ary mahavita mitsidika sy mampahery tokantrano maro. Betsaka koa amintsika ireo ny tokantrano nitsofiny rano tamin'ny fanambadiana, betsaka amintsika ireo ny tokantrano nampihavanina raha sendra nisy korontana novahany raha sendra nisy olana. Lehilahy mahitsy ary tsaroako tsara fa tamintsika mbola nisy fampianarana tamin'izany hoe miverina amin'ny vady voalohany, zany ihany mba nampifanandrina nay amin'ny rahalahy tamin'izany, satria niezaka nanazava hoe misy zavatra tsy nilamina tao anatin'izany fandraisantsika ten'Andriamanitra izany. Zay ihany fa ankoatr'izay moa rehefa nazavaina tamin'ilay izy dia fanaraka tsara ary tsy nisy olana tamin'ny ray aman-dreny pasteur Jean-Pierre. Anisan'ny nampiavaka azy ny asa délivrance fanafahana teo anivon'ity fiangonana ity, ary nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny maro izy. Betsaka ny tsangam-bato tsampy efa noravany zany ray aman-dreny zany, ary nijoroan'ny vavolombelona aza fa nisy iraka manokana nampanaovan'Andriamanitra azy ny alina, fa toerana alehany misy olona nefa tsy mahita azy, niravany ny tsangam-bato tsampy, miverina izy tsy isy mahita. Metsika voninahitra tran'Andriamanitra amin'izany ray aman-dreny zany. Ndrisy anefa fa nofo ihany. Nanomboka tsy salama izy ny volana febroary 2024
ka dia nitondra azy amin'izao fahafatesana izao ny vaova ny fahasalamany etika izy dia salama ary verina hoe efa afaka indraindray manao krizy tampoka indray tamin'ny fotoana na mangeny azy teny amin'ny hopitaly dia miresaka tsara izy ary dia tsy hoe olona reraka fa mafina ny feony azy ary dia najanona fotsiny azy izy miresaka satria mbola le vazivazy fanaony ihany ny fanaony tamin'ny zomary io dia mbola misy mijoro vavolombelona namana na secrétaire général na pasteur Sylvain fa tsy mbola nihevitra olona handao antsika izany mihitsy fa izy dia niteny hoe efa hivoaka ary dia hanao ny asan'Andriamanitra indray anisany mampihetsi-po satria tamin'ny aliny sabata ifoalatsinainy alfoalahady izay nahafatesany dia rehefa mifampiantso mifampiresaka dia nataony esena quitte main libre ny telefona satria vory tao amin'ny efitrano natorianay zay tany Tomasina no nampitany ny vady andefimandriny vaovao ny mampihetsi-poka nefa dia mampitraka ihany koa ary zany mampahery fa tsy anjarantsika ny mitsara fa raha izao lehilahin'Andriamanitra izao a dia efa tsara homana izy tsy teny foana fa tena afaka miteny izy ary tsy Andriamanitra zavaitsika manoloana ny tantarany dia samy laza hoe nahatanteraka ny fiazakazahany zao lehilahy zao satria voalaza ny andefimandriny fa tamin'ny 12 alina teo eo dia niantsony namoany andefimandrina izy dia nangataka izy hoe mba somary hotrory kely taoriany izany dia niteny tamin'ny andefimandrina indray izy hoe safosafony lohako rehefa aveo dia nangataka izy hoe antsohy daholo ny ankizy izany hoe efa fantany fa andeha izy nantsohy ny ankizy teo vady aman-janany dia nangataka izy hoe avadio kely dia niteny nambarany tamin'ny fianakaviany sy ny ankonany dia hoe mifona aminareo vady aman-janako aho raha misy adidiko tsy vitako taminareo taorian'izay dia nivavaka izy ary rehefa izay dia nakipy ny masony dia lasa izy nametraka afatra izy ny volana novambra 2024 fa ny apokalypsy toko 7:10 izy no toriana
vida tem na igreja tumpo familhanao isa umano tulo Tsino nas agente mate ananako tumpora tsimisianao
ao ao araikitra Isambanao Jesô raha miaraka aminao fanilananao lavitaory fanilananao dia lavitaory irao mitatao eo anilanao dia mody fitahiana Jesô izao mifaniriko manetsika ny fo usakaizanao manakizadori ninona miatra ninona manjo ianao no antenaiko hitantana ny dia oh avy Jesô Jesô tanoaoe lonaony diko tompo vitesika farany izao isakaizanao Jesô feno aravona lavitra manjo izay rehetra ilaina anananao tokoa raha miaraka aminao mionona ny fo Andre ny ten'Andriamanitra vatsim-panahintsika izay ivelona izay hoentiny iray andre ny pasteur Mayol André Christian Dieudonné tompoko lasy tompoko vavy mametraka fialantsiny ny amin'ny fatapahana kely teo ivavaka isika sotranao izay Andriamanitra ray eo ny amin'ny zavatra rehetra satria dia ianao no mandahatra ny fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy misy mahay manampy ny androny na iza fa rehefa tonga ny fotoana isarahana dia tsy maintsy mifandao ny velona sy ny maty nefa na izany aza dia misotranao fa ny soratra masina dia milaza hoe tsy mba isan'ireo olona tsy mba manana fanantenana amin'ny fitsanganana amin'ny maty izay fa sambatra izay maty eo amin'ny tompo misaotra raha eo ny anaran'i Jesosy amen. Pasteur Jean-Pierre tany amin'ny taona 170 tany hoany dia efa nifankafantatra izahay zany hoe fa 530 taona lasa zany samy tao amin'ny adventiste
izay tamin'izany. Hitany tsara mihitsy ny nandoako ny ainga tamin'ny fampianarana apokalipsy. Ary isany nanaraka izany fampianarana izany izy rehefa nandeha tokoa ny fampianarana mivantana tamin'izany. Efa nresahan'ny pasteur Lolona Pero teo fa maramila izy fa rehefa voarainy ny afatry ny famonjena, ny afatry ny fahamarinana dia nandray fanapahan-kevitra izy ary nasa ny ala tamin'ny asany mahamaramila azy na dia tsy fantatry ny aza hoe hoaiza ny hafarany ity lalana itson'Andriamanitra ity satria tamin'izany dia mbola tsisy pasteur afa-tsy ny tena korery ihany. Fa maro ny tantara nresahan'ny ray aman-dren'ny Pero tao momba azy fa vitsivitsy kely izay tsy fantatritsika angamba no resako nefa maro amintsika tany aloha no efa mahafantatra izany fa ireo tanora mbola voateraka taty rindrina ataontsika hoe taty amin'ny 2005 nakaty angamba dia mety tsy dia malala loatra izany tantara izany. Misy ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Hebreo misy fanazavana hoe fampitahana any Kristy sy Mosesy, fampitahana Kristy sy mpisorona be, ary ny farany fampitahana amin'ny Kristy sy Melkizedeka. Raha mijery an'io tantarany soratra masina io dia hita taratra ato fiangonantsika koa io fampitahana amin'ny Kristy sy ny fiangonana apokalipsy io. Raha raisitsika amin'ny tantarany pasteur Jean Pierre. Raha vao ny vitim-pianatra Kristia dia pianatra Rola no fitiny voalohany dia André sy Simona Pété. Takizay koa ny antsika raha vao nanomboka ny fiangonana apokalipsy dia pianatra Rola no voavidy tamin'izany. Mbola eto izy mirahalahy, mbola tsy niverin-dalana ary mbola miorona, mbola mijoro matoky ary mino aho fa izy mirahalahy reo koa dia raha tonga ny andro izay kipiny masony dia mbo tahaka ny pasteur Jean Pierre ihany koa hoe mpianatra voalohany izay ka hatramin'ny fahafatesana tsy miala amin'ity lalana ity. Pasteur Jean Pierre fampitahana amin'ny Kristy sy Jaona mpanao batisa. Pasteur Jean Pierre sy pasteur Mayol. Tany amin'ny voalohany dia mbola tsy navoaka avokoa ny fahamarinana rehetra momba ny fampianarana apokalipsy, indrindra fa momba ny fahafatesan'ny Kristy maty alarobia nitsangana sabata. Fa tateoriana vao navoaka izy. Natao batisa tamin'ny maty zoma daholo ny apokalipsy rehetrarehetra. Fa rehefa nivoaka ny fahazavana taty aoriana, niverina nanao rebaptisation daholo ny fiangonana rehetrarehetra. Rehefa vita daholo ny fiangonana rehetrarehetra, za rery sisa ny tsy natao. Fa ny fidin'Andriamanitra pasteur Jean Pierre, izy no nanao batisa. Tahaka ny Jaona mpanao batisa, izay nanao batisa any Kristy. Tsisy malala ny fitondran'Andriamanitra ny olona, be da be ny olona mety manometsiny hoe fa dia naninona re no dia nalain'Andriamanitra pasteur Jean Pierre. Sao dia mba tsy rariny kosa zao, tsy mety amin'ny fijerinay zao e. Fa zay tokony mba pasteur hafa no nalaina fa tsy izy. Fa itsika nahita tsara fa i Jaona mpanao batisa no nanao batisan'i Jesosy. Fa inona ny zavatra nitranga? No tapahan-doha i Jaona nanao batisa azy. Dia naninona Jesosy tsy mba nanao intervention? Dia Jesosy ve dia tsy hanana fahefana anakana any Jaona ho tapahan-doha? Ary maninona no tapahan-doha ny fahafatesana nekeny Jesosy? Fa tsy hoe mba narary izy na hoe mba voan'ny loza mpifamoivoizana
fa mety nafaty azy fa dia fahafatesana matsaravina nitapahandoa nafatesany John fa tsy nanao intervention Kristy dia mety be dabe kitsika ny any médecine fa nanao iny pasteur Mayolina dia tsy mba nanao zay fomba rehetra mba tsy hahafaty ny pasteur Jean-Pierre na mety hiteny koa hoe maninona raha mba hatsangana amin'ny maty izy fa zay mba mety fifaliana mety aminay fa Jesosy tsy nanangana ny Jauna tamin'ny maty fa maninona dia fahafatesana sala amin'izao no nahazo amin'ny pasteur Jean-Pierre fa nga dia tsisy zavatra azo natao dia mety betsaka ny fanometsiny tokony tsy tapahanareo ny tongony tokony tsy zao tsy tokony zao izy fa itsika tsy malala ny fitondran'Andriamanitra fa zany ny fampitanany Kristy sy ny mpisorona be fampitanany Kristy sy John sy ny apokalypsy pasteur Mayolina sy pasteur Jean-Pierre nanao zay azony natao ny fiangonana hatramin'ny mandrapikipiny masony eto ny vady aman-janany fa tsy niantoka ny vady aman-janany na ariary aza fa ny fohy be daholy no nandray an-tanana ny pasteur Jean-Pierre sy ny vady aman-janany tamin'ny fandaniana rehetrarehetra ny fitsaboana satria pasteur voaositra izy nanao zay azony natao navavaka io na itsika fiangonana ary nanao zay azony natao fa sainginy zay ny sitrapon'Andriamanitra aloha vitany ny azo ny mission dia ozy Andriamanitra hoe vitanao ny mission fa mandeha amin'izay ianao fa misy lesona tiako ampitaina amin'ny fiangonana apokalypsy ty fahafatesan'ny pasteur Jean-Pierre ty misy afatra mivantana amintsika apokalypsy rehetra na ny mbola atao anatiny na ny efa lasa mivoaka satria na ny lasa nivoaka aza hitako fa tonga mamango fahoriana eto satria misy fitiavana any pasteur Jean-Pierre manokana tsy miady amapaty fa zao pasteur Jean-Pierre nanao batisa rehefa andeha ho any an-dafy voalohany indrindra tany Genève ozy izy mantsy pasteur andehanao ozy izy omeo ana le robinao iny fa tsy fantatra ianao hoe rovinana ny verina tatarainy ndre mpandeha nisy fotoana ozy izy na androka de voly fa tsy nety ny ala mihitsy io tao fianaratso ny hafarany ozy izy lasa nisy fanamibitsika tamiko hoe andana live le robe ny pasteur dia anovy nalaiko ozy izy le robe vao nivoaka nanao le robe dia taitra be le de voly ha fa ngainao manana an'ity koa taizana zonao an'ity alors fa iala zay tsy niala ozy izy le devoly raha tsy nahitan'le akanjo anao nanaova dia miresaka izay mivady rehefa natao ny filokana fa i pasteur Jean-Pierre no voavidy ho président fipsi izy madamako hoe nahatonga ny pasteur Jean-Pierre voalohany mazava transparence izy no voavidy tao tsy nietreritra mihitsy hoe izy no voavidy fa izy no voavidy tao fa zala zay konareo tena nifindra tany amin'ilay ositra nahazo ny ositra taty amiko mihitsy izy satria na ny conférence zay atao aza efa tsy manao tsony fa vitany manao indray zavatra ataoko démonstration mathématique physique scientifique re vavolombelona daholo tsika ary rehefa izy ny manao conférence eo anatrehan'ireo pasteur rehetrarehetra reo izy ny mahazo batisa maro indrindra satria nahazo le ositra mivantana izy ny nanao batisa izy no nahazo an'ilay roby voalohany tamin'izany dia madamako ny laza izy normal ozy izy raha pasteur Jean-Pierre no voafidy vice président raha ny tantara ny fiangonana ka itsika zany sokafo tsara ny fijery aza maika mihitsy ny anometsiny an'Andriamanitra fa na Jesosy Kristy aza navelan'Andriamanitra ombona tamin'ny hazo fijaliana
ary tena natao tamin'ny fomba fanalana baraka mihitsy ny nanaovany azy fa navelan'Andriamanitra zany aneo ny voninahiny ka ny lesona apetraka amintsika velona dia ity pastera Jean-Pierre zay toerana nandanany affecté izy na lefa tarina na lefa taiza na lefa taiza tsy nanday izy na indray-pandeha aza ary amin'ny toerana zay nandanany dia tsy nipetraka mihitsy izy fa voavangy ny daholo ny fiangonana na dia any amin'ny toerana nandanana dia tongotra 2 andro ary vitany azany ary ny hafarany dia nalefa n'Andriamanitra taty amin'ny foibe izy teo anilako amin'izay sanandro izy fa volombelona reo vady aman-janany reo miaino ifampianarana apokalipsy io efa fantany io fa hainy fa mbola mandany fotoana izy marary reny nandaniny andro sy fotoanany mandefa kasety miaino ny fampianarana apokalipsy ary ireo olona zay tena nianatra naaraka tsara amin'ny boky ny apokalipsia dia sarotra ny satana mihitsy ny manozongozona anazy sarotra mihitsy itsika tanora tateoriana ohatra ny tsy dia nahazo ny fampianarana apokalipsia fa zanaky ny apokalipsia moa dia efa zanaka tsy dia miraraha zany fampianarana zany fa na dia fa izy amin'ny toerana misy azy hoe narary aza dia mbola tsy nitsahatra miaino le fampianarana apokalipsia mamelombelona ny fanahany manala ny fanaintainany nandritry ny fotoana ny narariany zao sa tsy marina ve zany madame pasteur eka ozy izy madame pasteur ka izao pasteur Jean-Pierre aza zay ny azakazaka vitany zay ny asa vitany zay ny lalana ny zorany lasa izy io inona ny lesona tian'Andriamanitra ampitaina amin'izany ho atsika velona raha pasteur Jean-Pierre ary navitan'izany asa be izany lasa lohantsika rehetrarehetra zay tsy navitan'izany mametra fanontaniana ianao ary hoe ahoana ny amiko raha tonga ny apitso nefa za tsy maheno io boky ny apokalipsy io za tsy miorona za tsy navita ny vitan'ny pasteur Jean-Pierre ho fantatrao fa ho rapitso dia ho lasa ianao fantatrao fa raha afaka pitso dia tsy ho velona tsony koa ianao ka raha i pasteur Jean-Pierre ary navitan'izany asa be izany ianao io manao hoana raha tonga ny andronao raha ny soratra masina jerevana tsika tsy malala zay fitsaran'Andriamanitra tsika tsy malala zay zava-miafina ny pasteur Jean-Pierre fa raha ny soratra masina jerevana tanteraka ny azy vitako ny fiazakazaha niaritra ny fahoriana niaritra ny fijaliana niaritra ny fanenjena sy ny fanaratsiana satria tsy mivavaka rehetrarehetra koa ny tia azy fa misy tsy tia azy tao misy manevateva azy tao na ny FB tany ary misy zany fa vitany ny azy ny asa tanteraka aminy hoe natanteraka ny fiazakazako nitahiry ny satroboninahitry ny fiainana tanteraka aminy soratra masina manao hoe aoka ianao toketrany amin'ny fahafatesana omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana fa izy tsy maty tany amin'ny fiamorana na maty tany amin'ny fiverenan-dalana fa tena maty tao amin'ny tompo na atoky hatramin'ny fahafatesana omeko anao izy ny satroboninahitry ny fiainana tanteraka aminy zany teny zany raha ny azakazaka vitany hitantsika olombelona sambatra zay maty eo amin'ny tompo fa ny asa manaraka azy ihany hoy ny boky ny apokalipsia maefa be amin'ny asan'ny tompo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanainy fa ianao apetrao ny fanontaniana ty zavatra ataoko ty zavatra nataoko ty aro avy Andriamanitra raha avy ny satana ka mandripaka atsika zao nataondreo devoly reo amin'ny délivrance zay atao sanandro zay ozy izy tsy makitika anareo apokalipsy intsony eny fa raha misy maty aminareo dia lany ny androny tapitra ny fotoanany miandry ny fitsingana amin'ny maty fa zay miverin-dalana aminareo ndray zay ozy izy ny siblanay reny anay fomba roa ny itazonanay andreny na izy riatanay ampahorianay tsy verenany intsony na izy ataonay faran'izay manan-karena koa tsy verina intsony amin'ity lalana ty reo ihany dia voly délivrena amin'ny teny en'izany ka raha tonga ary ny androtsika tsy maintsy ekipy ny masotsika
afaka iteny venao fa za navita ohatra ny vitan'ny pastera Jean-Pierre ka mba voatahiry ahako ny sary-boninahitry ny fiainana. Za navita ny azakazaka vitan'ny pastera Jean-Pierre ka voatahiry amiko ve ny sary-boninahitry ny fiainana. Todika aminareo pastera missionnaire évangéliste lo olona rehetra koa modely io pastera io fa mitandrema amin'ny asanareo. Fa Andriamanitra io tsy mijery miakatra fa mijery midina. Malala mission ampanaovana antsika tsiraray avy izy. Todika amintsika fiangonana koa reo pastera antsika reo zay tsy mahay soratra masina ihany no samy kitikitika reto olom-boasitra reto. Tsy mahay soratra masina zany ary olona mamono ny tenany sy ny fianakaviany raha mikitikitika ny olom-boasitra. Ka zay mieritreritra nareo hoe pastera kely madinika ireo ka zay tsy miraharaha andreo. Zany anay pastera Jean-Pierre ihany na pastera Mayol. Attention mon ami, tsy miovy soratra masina io. Aza maniditra ny tananao amin'ny olom-boasitra. Za tsy maninona raha ataonareo an'izany. Za fa manana mission nametran'Andriamanitra na fa ireto pastera reto koa atsao reo. Itsika ty amin'ny faritany rehetra aza mikitikitika ny olom-boasitra Jehovah. Fenao tsy mbola vitany pastera Jean-Pierre ka ho afatsiny ianao kitikitika an'ireo. Nataon'Andriamanitra zao tsy fahoriana fa nataon'Andriamanitra zao ny voninahiny ary ananarana antsika apokalipsy rehetra. Za tsy miteny ny ivelan'ny apokalipsy fa itsika zanak'Andriamanitra ato mba tsy hanadinana ny raha tsika efa nitsoka ny anjomara azy. Fa raha ny zava-bitany pastera Jean-Pierre tsy tokony ho lasa androany izy, tsy tokony ho lasa tamin'ny zoma izy na tamin'ny sabata alina. Raha ny asa vitany fa nataon'Andriamanitra zao mitsahatra ianao amin'ny sasaranao fa hitsangana aminao amin'ny andro farany tahaka ny lazain'i Jehovah tamin'ny Daniel. Dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Maharay izy ary fiangonana malala pastera Jean-Pierre sy mivady aman-janany. Lasy ny dada ianareo zanaka anio tandremo fa ny baiboly koa dia milaza na dia ho azy Noa, ao i Jakoba, ao i Abrahama dia tsy havonjy ny zanan'ireo izy. Tsy havonjy ny zanan'ireo fa ny tenany ihany no voavonjy. Mitraka ianareo, mijoro tsara ianareo. Na inona zavatra miseho na inona mafy hatrehana ary ao ny dian'ny dada. Natoka hatramin'ny fahafatesany dada ndreto koa izay vady aman-janany ho hatramin'ny fahafatesana anaraka azy koa. N'Andriamanitra ny nitera sy mivoninahitra mandrakizay. Anaran'i Jesosy. Amen. Dia isorina ny ray aman-dreny be atsika atsipy ny tady tandroko ny omby atsipy ny teny any am-poniny mahalala. Alohan'ny anazavany ray aman-dreny sekretera generaly nasionaly internasionaly ny fandaminana amin'ny fandehanana andevina dia misy hira anankiray ifandredonany reto avy ety aloha ety reto miaraka amin'ny chorale Lafizy mba atolotra ho an'ny fianakaviana, atolotra ho antsika rehetra ihany koa dia mananga atsika ary chorale Lafizy tsika izay ety aloha zany mba hanao an'izay hira izay. Dia aorianan'izay andray fitenena ny ray aman-dreny sekretera generaly ilaza ny fandaminana rehetra alohan'ny ingatsika eto. Vita izay dia andray ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny be atsika isika izany. Ndahoary fa mandeha ny fotoanantsika, ny mpitandrina rehetra zany dia mitsangana miaraka amin'ny birao foibe
Ao ve? Semay zany dia afaka mihera fiainany eto an-tany. Voninkazo mivelatra tsara ny maraina fanony hariva dia malazo vetivety foana dia indro famirana mandalo toy izany ny fiainana eto an-tany isika eto an-tany ry zareo dia toy ny voninkazo mivelatra tsara ny maraina fanony hariva dia malazo vetivety foana dia indro famirana mandalo toy izany ny fiainana eto an-tany raha mbola eto an-tany isika izao mahaiza misaina izay atao fa ny eto an-tany dia mandalo toerana mety ampimbalo ny fivavahana dia lala toratany isorany mino makany akotra isika eto an-tany isika eto an-tany dia mazany toataitra nendrarendraka tamana atiny fa ny andro mihariva andraso mandrakariva ny tsilovana olany ny azavana miadefy an-trany mielina ihany fiainana eto an-tany isika eto an-tany dia mazana isika eto an-tany dia mazana toataitra nendrarendraka tamana atiny fa ny andro mihariva andraso mandrakariva ny tsilovana olany ny azavana miadefy an-trany mielina ihany fiainana eto an-tany mbola eto an-tany sika izao e mbola eto an-tany sika izao mahaiza misaina izay atao any eto an-tany dia mandalo toerana mety ampimano ny fivavahana dia lala toratany isorany mino mandany akotra raha mbola eto an-tany mahaiza misaina izay atao eto an-tany dia mandalo toerana mety ampimano ny fivavahany dia lala toratany isorany mino makany akotra. Amen. Manasa ny mpitandrina sy ny brafobe rehetra aka ny toera. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga amin'ny fotoana izay hitondrana izao vatana mangatsika ny ray aman-dreny pasteur Jean-Pierre izao isika hiala eto amin'ny varavaran-kazo ho any amin'ny varavaram-bato any amin'ny fasandrazany amin'ny tanàna atao hoe Maneva ao amin'ny distrika Nambositra. Koa dia tsy hainy eo anivon'ny fitondram-piangonana Fohibe izay tarihany ray aman-dreny pasteur Maël André Christian Dieudonné Mivady sy ny ankonany filoham-panorona maneran-tany, ny firalahin'ny mpitandrina rehetra ao anatin'ny département d'asa pastoraly, indrindra ny fianakaviana manontolo, ny vady andefimandony, ny zanaka manjafiny, ny Iraitapo sy ny fianakaviana manontolo, ny tsy hitondra ny teny fisaorana, fankatelema, ny indrindra fankasitraha. Atsika rehetra na viaiza na viaiza, tsy ho ay ho soritsoritana tahaka ny volo
na ho avakavahana tahaka ny ketsy fa dia manolotra ny fisaorana feno fankasitrahana izay rehetra ireo. Raha vonare isika fa lavo ny andrarezina, lasa le voarabe endriky ny sa, lasa le aviavy ravaky ny tanàna, torovato nandiavana ny fianakaviana indrindra ny ankohona, dia samy ny dodododo isika, na foy andro, na foy fotoana, na foy vola amin'ny karena, eny misy avolavitra mihitsy ary reto ray aman-dreny raha lampitandrina ireto sy ny vadina. Lavitra zany andapa zany, lavitra zany antsiranany zany, lavitra zany be alanany zany. Tsy va elakela trano e, fa elakela tany. Fa dia hitantsika tonga manotrina an'izao fotoana izao. Tsy misy voambolana mahalaza ny ao am-poniny reto ankonany reto sy ny fitondram-piangonana foibe afa-tsy ny hoe mankasitraka. Tsy ny faty akory ny isaorana fa ny fiombonantsika rehetra. Ary dia eo ara-ny alahelo mavesatra ny fahoriana etsy an-daniny kosa mahatsiaro mahita antsika rehetra zao. Nivoaka namoaka ny trano vorona avy tao amin'ny toerana nisy azy zahay, valalanina ny maso. Mahita antsika rehetra mameno an'izao foibe ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara zao. Eny fa na isika rehetra manerana ny nosy any ampitan-dranomasina ary dia nalefanay mivantana no nivony onjam-peo rehetra, radio fanambarana rehetra no ny any famma manerana ny nosy zao fotoandro zao, alefa amin'ny tambajotra tserasera rehetra hatrany ampitan-dranomasina. Betsaka aminareo ny manaraka zao fotoandro zao, na dia ao anatin'ny fotoana fiasana ary. Profo izany fa miray fo, miray say ary miray fanany fiangonana apokalipsy manontolo ka dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery. Hiteka isika ho voninahitra Andriamanitra. Iangary izao vatana mangatsika izao satria dia mbola andrasana anio any amin'ny tanindrazana izy. Rapitso alarobia fa 5 ny volana febroary no tanterahana ny fametrahana azy ao amin'ny fahasandrazana. Tolakandro. Atsika rehetra zay manana fahafahana andeha dia asaina, tsy zoto akory fa adidy. Atsika rehetra kosa zay tsy afaka, ary betsaka amintsika ny te andeha fa tsy afaka, ozy le mpanakanto zay hoe teo any afa tsy afaky no ny antony maro samihafa, tsy tsiny tsy laina akory. Zao fanatreha atsika rehetra zao dia fa zava-dehibe amin'ny vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo eny amin'ny fitondram-piangonana foibe ny amin'ny rahalany rehetrarehetra mankasitraka. Ho an'izay afaka moa dia iangy androany izy ireo, ao ny vady aman-janany, ao ny fianakaviana zay ety, ary ao reto mpitandrina ireto miainga amin'ny fiaran'ny foibe. Eo ihany koa ireo solotena avy any amin'ny faritany. Misy fiara natokana ho an'izany zay ho alamina ao anatin'ny anioviny sampan-drarahany fitaterana zay fa voalamina omaly io. Nisy ny fandaminana dia manaraka ny fandaminana isika. Ary eo ihany koa satria dia niasa araka nambara teo hoe fetom-piasana roa ny arahan'ny asa teto anivon'ny foibe, dikany teto anivon'ny Antananarivo sy ny régional Antananarivo ny tenany riari zao ray aman-dreny zao. Dia misy fiara anankiray natokana ho an'ny solotena raha satritsika rehetra dia isika rehetra zao no rodorodo ametraka azy any. Fa solotena zay fa nalaminy teo anivon'ny régional ihany koa. Misy fiara anankiray nomaniny foibe ho amin'izany. Reo no handeha hanainga androany ankoatra ireo rehetra zay nisoratra anarana indray tao amin'ny ray aman-dreny Jérôme Rakotomalala teo anivon'ny régional Antananarivo,
misy fiara ihany koa zay andoavana sarandalana 3 alina ariary mandroso 3 alina ariary mivelona. Ireo rehetra le nitononiko teo aloha reo zany dia ny fohy be no miantsoroka an'izany mba hanotrona izao ray aman-dreny. Fa ny ao amin'ny ray aman-dreny Jérôme kosa zay manana finiavana, manana fahafahana tsy tohanana dia afaka manatona azy. Soratra anarana zao dia miainga mandohan'izay sarandalana zay. Miainga zao io dia miverina rapitso aoriana ny fandevena. Ny eo anivon'ny fitondram-piangonana foibe kosa zay hotarian'ny ray aman-dreny pasteur Maël, sy isika rehetra manana fahafahana, manana fiarakodia dia hiainga ty raha sitrapon'Andriamanitra rapitso alaroby maraina. Rapitso alaroby maraina dia hiainga indray izahay reto eo anivon'ny fitondram-piangonana foibe na dia somary izambizana ihany ary ny ray aman-dreny filompanorona mivady satria dia avy nanao dia tany Tomasiny zahay. Izay ny antony tsy andehanana androany dia hiainga rapitso maraina miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny foibe izay niara-ny ririta amin'izao ray aman-dreny zao, niara-niasa tamin'izao ray aman-dreny zao. Matsika izay afaka ary zany hiara-dalana aminay indray dia rapitso amin'ny 7 ora tsy diso eo amin'ny Jovena Iavoloha. Amin'ny 7 ora tsy diso izay manana fiara rehetra nda hoe adidy farany ataontsika amin'izao ray aman-dreny zao raha afaka isika izay manana fiara tsindriana tsara zay dia miaraka tonga any isika manatanteraka ny fametrahana azy eo amin'ny fahasandrazany dia miverina ihany rapitso ariva raha sitrapon'Andriamanitra. Takitra izay riavana ny fandaharam-potoanantsika dia mamerina ny fankasitrahana feno antsika rehetra. Misaotra manokana ihany koa ny ray aman-dreny pasteur filompanorona izay mitondra an'izay afatra izay. Hainoana fa na dia nalahelo ary isika izay afatra izay no nampitraka antsika indray. Nda hoe anao tahaka ny ray aman-dreny pasteur Jean Pierre isika apokalypsy rehetra manerantany. Alina raha namanga izay mahaly ariva tolakandro dia nisy voambolana na vocabulaire anankiray navoaka ny ray aman-dreny pasteur Maël ao anatin'ny vavaka hoe io ozy ray aman-dreny pasteur Jean Pierre vitrine. Mahatsiaro an'izay daholo izay rehetra niara-namanga tao, vitrine ho an'ny apokalypsy. Enitsika rehetra izay. Manandriamanitra rerany ny voninahitra atsika rehetra ny fahasoavany sy ny fiadana. Amen. Eny ary tofoko fa misaotra betsaka ny ray aman-dreny sekretera generaly ny fikambanana apokalypsy maneran-tany amin'izay fandaminana mahatsara zavatra izay. Alohan'ny ingan'ny vata fampangatsiahana ito vata mangatsiaka manko zafady. Alohan'ny andraisana tsodrano ataontsika lira hoe engany ka ombanao Jesosy ny andininy voalohany sy ny fahatelo dia andray tsodranotsika hiainga eto amin'ity toerana ity. Engany ka ombanao Jesosy. Anadio sy anazava ampahery lalandava engany ka ombanao Jesosy. Tiako ianao raha mba mifampitodika kely ny eo akaikinao eo. Nawe raha mitolo laditsarotra ianao amin'ny fiainanao
matokifa tsy ho irery matokifa tsy ho irery ombanao Jesosy mahery ombanao tsy miady varotra kapokapoikely ny sorokany eo akaikinao ombanao a sady omeo tsikitsiky izy e ombanao eo ray aman-dreny pasteur Mayolina miandry ny tsodrano avy aminao a ny ray aman-dreny eny ary ile tompon'le moto zany a dia mba avoaka kely aloha zany fasahirana ny fidiran'le tômobile eto zay manana moto rehetrarehetra zany dia mba miezaka aloha mitondra anazy dia mba miandry eny ivelany eny dia mba manao cortège manatitratra eny tsika na dia ny avoloha ary vao miverina tsy maninona zany dia sady eo ampandaminana zay a dia mbola tiako mba irahantsika kely miaraka eo ihany le hoe irana Adeline hoe tsy amela nareo irery Jehova fa courage tsy amela nareo irery koa fiangonana miaraka amin'ny pasteur Mayolina mivady fa courage misy filazana kely ato ianareo voasoratra anarana sy ianareo délégation foibe ary ny pasteur andehandevina zany dia tsisy miala eto amin'ny chapiteau zany tsika fa eto tsika ny miandry ny fiara zay hitondra atsika ny moto koa zay ao avelany eo zany dia mba afaka tonga dia mba voaka satria somary mibahana kely ny lalana ao sotra tompoko eny ary dia ny zanaka vavin'ny pasteur Jean-Pierre moa zany nitarika ny hira sady mandroso kely avy ato ianao fa tsy matakatra ny micro roso kely ty pasteur so lolo kely re naona numilufikia yanao tumani si utalaviza angamba uluntina nunanda irifiri sirachana tinao tidaka ni fauriana baezina manudidinana fizai terena tomare suavuku ni tuntulu numirudanaku fantarfa aja manitra te manana lalana si trafitra tsara no maniniwanao kanadya matyaza ni fitranganisani aja manitra tsy amelireriana Mitrakayanao ka andrandrao ny masonao antsoy de sosifa hamanianao ka antsoy ao izy
minha faurina te amundianao atantau ni sainao kamatuki ikaw ni fitunda ni tumpuanao arirau feri siratapu anja matatia melireriana fatafa aja manitra te manana lalana sijapitra tsara numaririwana kanadia mapiaza nifitraganizani azo antoka nifitondrany fantarfa aja manitra te manana lalana sijapitra tsara no maniriwana kanadia mapiaza nifitraganizany azoanitra zamelirerana tafa aja manitra te manana lalana sijapitra tsara maniriwana kanadia mapiaza nifitraganizany aja manitra zamelireriana aja manitra zamelireriana aja manitra zamelireriana sotra ny anambafa tena tsara feo mpasany zanaky pastera Jean-Pierre iny ray aman-dreny pasteur Melona nitsodrano avy aminao izany ireo le vahoaka zay nisoratra anary nandeha koa zany tsisy mivoaka ivelan'ny vavahady zany fa mijanona miaraka amin'ny pasteur rehetra zay andeha izany tononona amintsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fiadanany sy ny famindram-ponany ary ny fitahiana feno ambiampy any teo amintsika tsiraray avy tsy laza hoe ho lasan'izay ny ratsy rehetra fa ny olona andova fiainana mandrakizay dia nahazo ny soa ko dia mirary soa antsika koa mba hatoky hatramin'ny fahafatesana avokoany ka tsisy na dia voambary ray aza ho latsaka amin'ny tany anao ane ny dera sy ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay naran'i Jesosy amen. eny ary dia mivoaka mpilaminana antsika zany zay tsy andeha fa ny andeha kosa mijanona ao anatin'ny fiomakomananao dia misy hira anankiroa reto ray fandaotsika izao ny sokoto ihany koa hoe tsofy rano tsara re ao arinan'izay hiry zay dia ho ataontsika ihany koa zay mansokoto ny mba angatako hitarika an'izay hiry zay rehefa vita lay ray fandaosika izao zava-maneno ary eo mpanomakomanana no anaovantsika an'izay dia izy mbola afaka mihira dia afaka mihira tomboky lasy tomboky vavy izay ihany koa no mamarana ny fampitana mivantana fitety amin'ny foibe ny fiangonana apokalipsy ambodiny sotra isaorana manokana ny teknisiana rehetra izay natomomba na natafita ny feo sy ny sary tamin'ity an'ity isaorana koa isika rehetra nanaraka taty tokantrano taty amin'ny toerana rehetra izay nandraisantsika ny onjam-peo sy ny fahitalavitra kideona televisiona ny rariana dia ho tsara mandroso tsara miverina ho ny fomba fiteny izay ary omban'Andriamanitra ny isika rehetra ny amin'izay rehetra atao raha sitrapony tompo dia hiezaka ihany izay hampita mivantana ny zava-misy rehetra any toerana manomboka ny rahampitso maraina raha toka tsy misy ny fivana raha toka mety ny fifandraisana dia ezahana ampiaina ny zava-misy any toerana ianareo fa ny anio aloha dia mifarana atreto aloha zany raso makasitraka ny anareo mameveloma veloma tompoka